Manana velaran-tany midadasika ny distrikan'ny Vatomandry amin'ny fambolena Katsaka. Velaran-tany manodidina ny 3,000 hektara no ambolena Katsaka ao amin'ity distrika ity. Ny 1 Oktobra 2024 lasa teo no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Taom-Pambolena Katsaka 2024 tao amin'ny komuna ny Arovana Karolinina, distrikan'ny Vatomandry, faritra Atsinanana. Manana toetany miavaka sy mahafeno fepetra ara-teknika ny komuna ny Arovana Karolinina amin'ny fambolena Katsaka, ary izany indrindra no nahatonga ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono nisafidy manokana azy anaovana ny vala fampisehoana modely mirefy 100 hektara. Tanjona amin'izany ny amokarana Katsaka 5 taona isaky ny hektara. Tohana omen'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono ny fanampiana ara-teknika sy ny fampitaovana ny tatsa hoeto mamokatra ary ny fanomezana masomboly voafantina miaraka amin'ny fanafody aminona ireo biby mpanimba voly. Ny Katsaka ity amin'ny faritra Atsinanana dia culture de contre-saison. Misy ny any amin'ny Moyen-Ouest rehetrarehetra any fa amin'ny fotoana mandalo. Ny ity zany mety mandava-taona. Dia niraisina hoe amin'ny fotoana ambolena amin'ny volana manomboka volana Oa, Septambra ny Katsaka dia miakatra amin'ny volana Desambra sy ny Janvier. Izay ao anatin'ny filana mihitsy ny mpandrarà amin'izay. Dia izay no safidianana izy io. Dia natao eto amin'ny distrikta ny Vatomandry izay zavatra izay eto ny Arovana Karolinina, Karolinina sy Lakaisy izay niarahana amin'ny hery velona rehetra. Izay ny ministera ny agriculture sy ny élevage ny pêche nitarika azy teo ny tao amin'ny faritra Atsinanana, teo ny tao amin'ny distrikta, teo ny tamin'ny commune, teo ny force rehetrarehetra mpiasa mpanjakana rehetra teto amin'ny distrikta ny Vatomandry zany dia niarana indray anjara. Dia hitantsika fa teo ihany koa ny mpiara-miombonantoka izay na tsy ao anatin'ny projet an'zareo areo fa rehefa napetraka teo anatin'ny latabatra boribory hanao an'izao tsika amaly ny teny filoham-pirenena tsika ary manatateraka ny nivelirano fa asiviny Katsaka io resantsika io fa ho jerentsika Atsoatsy ihany koa tenaiko alohan'ity farany taon'ity hijeritsika raha mikasika volovary fotsiny dia anaotsika hitokana atoato dia toadrano maromaro. Lahara-pahamehana ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono ny tsy anafarana ny filana ara-tsakafo avy any ivelany intsony fa mba haleo tena ara-tsakafo i Madagasikara hipaka mivantana any amin'ny vahoaka ifotony izany satria samba no nisy tantsorika ho an'ny vahoaka ny Vatomandry toy izao. Noho izany dia tsy omena mitaha amin'ny faritra hafa intsony ny distrikan'ny Vatomandry amin'ny famokarana Katsaka noho ny fampiasana ny haitao-pamokarana no hatsaraina sy moderna. Manaraka izany, ny distrikan'ny Vatomandry irery ihany no distrika manao ny volo-Katsaka contre saison. Fa ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo rezionaly ka aloha hevitra novizina tamin'ny fotoana io no hoe omanina ny ampitso mba ho sakafo voalanjalanja sy tontolo vaovao lavitry ny anoanana. Ary ihany koa ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny tanora mpiofana ho tantsaha modely misalotra ny anarana tafita.